Faly miarava antsika rehetra indray ny tenako ry havako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Mankasitraka ny tompo meny indray fotoana ahafahana manambara ny afany. Dia ilay afany tena mifono fitiavana lehibe. Iariva afaka isika ry havako malala. Mankasitraka anao izay Jesosy Kristy zoko be fity. Ny amin'izao fotoana izao teny aminay indray ianao fitiavana lehibe izany tompo mitenena aminay ary araka ny fombanao ampangino Jesosy malala izay rehetra tsy avy aminao ka manakana ny fandrenesana ny feonao ary aoka ny fananao masiny hialo lalana omponay tsirairay avy no ny anaran'ny soanao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala, ny afatra izay tia ny tompo amin'ny tena amintsika amin'ity anio ity dia izao. Ahoana kay no ahafahantsika mitoetra ao anatin'ny fitsarana izay omeny tompo antsika ninninona zavatra mitranga. Averiko indray mpandeha. Ahoana no ahafahantsika mitoetra ao anatin'ny fitsarana izay omeny tompo antsika ninninona zavatra-mitranga. Mitoetra ao anatin'ny repos divin izany ry havako malala. Andiovaka itsika hoe inona izany fitsarana tenen'ny tompo izany? Inona izany hoe repos divin tokony hitoerantsika foana izany ninninona zava-mitranga. Vakitsika ry havako malala ny Matthieu 7:20 ny 9:20. Efa mahazatra antsika ity tenin'Andriamanitra ity ry havako. Fa ahoana ny ainantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 2:20. Makanisa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsara. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanasa tsy miavona am-po dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Amen. Matthieu 2:20 ka hatramin'ny 30 izy teo ry havako malala. Arak'ilay volazako teo ohatry nefa mahazatra antsika tenin'Andriamanitra io ahoana ny ainana io ry havako malala. Tena ilaintsika mihitsy ny mahafantatra sy ny mianatra ny fiainana io mipetraka eo ambanin'ny fitsaharan'Andriamanitra izany ry havako malala. Be loatra manko ny fahoriana misy eto amin'izao tontolo izao, be loatra ny korotana, be loatra ny zavatra mianjady amin'ny fiainantsika. Kanefa ny tompo dia efa manome baiko antsika makanisa tsy amiko. Fa te hanome ilay fitsarana izy tahaka ny ahoana ary ny ambarana eto. Ahafahantsika tafatoetra foana ninninona mitranga eo amin'ny fiainantsika eo ambanin'ny fitsaharan'Andriamanitra ao anatin'ny repos divin ry havako malala. Zavatra roa no tiana tompo ambarantsika. Voalohany ry havako 5:20 makanesa atsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Ry havako malala, ny atao hoe mavesatra entana dia tena hoe vesariny fahoriana maro samihafa, vesariny fiainana andavanandro. Mahatsapa-tenysika tena hoe mavesatra izany ady izany ohatra, mavesatra izany entiko isan'andro tena mila tsy ho zaka, be izany fanahiana izany, be izany fahoriana izany. Ahoana ho ny tompo tsy mamela antsika amin'izao izy ento eo fa afaka foana eo rehefa kelikely, tsy hoy izy makanesa tsy amiko. Ry havako malala, ny tompo dia ilay fahazavana, manantona ilay fahazavana hialan'ny aizina rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Eritrereto an-tsaina misy jiro ataontsika hoe lampe. Rehefa miataka n'intsika mifindra hevitra hafa izay maizina tokoa raha teo ny fiainantsika. Rehefa manantona n'iny lampentsika mazava ny fiainantsika. Dia tahaka izany izay no ambara mazava ny fiainantsika rehefa manantona ny tompo isika, dia manomboka eo aloha dia miala ny aizina. Manarak'izay indray teneno ho aminy, ambara ho aminy avokoa izay manavesatra antsika rehetrarehetra. Ambara ho aminy avokoa izay manavesatra antsika rehetrarehetra ry havako malala. Inona manavesatra antsika? Resa ho aminy
teneno aminy avokoa aza misy filtrena